Androany dia valandresaka amin'ny mpanao gazety ilazana sy anazavana zavatra efatra. Voalohany ny fiafarany ny fampelezan-kevitra. Ny faharoa ny tsara ho fantatra amin'ny andron'ny fifidianana. Ary ny fahatelo dia ny mikasika ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ary ny fahaefatra ny amin'ny resaka fampitahana ny fitanana an-tsoratry ny voka-pifidianana. Voalohany ny amin'ny fampelezan-kevitra. Hifarana rampitso asabotsy fa 5 ny volana May amin'ny 12 alina ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay atrehintsika ny 17 ny volana May ho avy izao. Noho izany ho fampiarana ny lalàna dia atsahatra manomboka amin'ny 12 alina rampitso asabotsy io, mitsahatra avokoa ny hetsika rehetra miendrika fampelezan-kevitra. Atsahatra ny famorim-bahoaka sy ny filaharana mifandraika amina fampelezan-kevitra. Mitsahatra avokoa ny fametrahana petadindrina rehetra amin'ny fampelezan-kevitra. Mitsahatra ihany koa ny fitondrana ireo fitaovana izay nampiasaina tamin'ny fampelezan-kevitra, ny akanjo, ny kaskety sy izay rehetra fitaovana hafa ny banderole rehetra tsy azo entina intsony manomboka amin'izay ora izay. Atsahatra ihany koa ny famoahana amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy sy famoahana amin'ny alalan'ny teknôlôjia elektrônika rehetra izay resaka manana endrika fampelezan-kevitra. Atsahatra ihany koa tsy azo atao ny fandefasana ny antsoina hoe appel téléphonique automatisé na ny antso an-tariby mandeha ho azy misesisesy hitomana ny olona hifidy kandida iray. Ny andron'ny alahady dia andro fahanginana ara-pifidianana izay mitohy ireo zavatra nambara fa tsy tokony hisiny ny fampelezan-kevitra intsony. Andro natokana ho an'ny mpifidy hifantohany amin'ny fandinihana ireo hevitra rehetra maro lafo heniny tamin'ny fampelezan-kevitra ka handraisany fanapahan-kevitra matotra amin'ny latsabato izay ataony amin'ny alatsinainy. Fotoana ihany koa atokana hiomanany ny kandida, hiomanany ny rehetra voakasiky ny fifidianana amin'ny andraikitra ho raisiny amin'ny alatsinainy ho avy izao. Faharoa ny amin'ny andron'ny fifidianana. Ny alatsinainy 17 ny volana May 2024 ho avy izao no atao ny andron'ny latsabato manomboka amin'ny 9 ora maraina zany latsabato zany ary mifarana amin'ny 10 ora hariva. Raha mbola misy anefa olona milahatra fidy tonga tamin'ny 5 ka mbola milahatra ao tokotany dia tsy azo akatona ny birao fandatsaham-bato raha tsy efa tapitra avy mandatsa-bato avokoa ireo olona tonga tamin'ny 10 ora tolakandro ireo ka mbola milahatra ao atokotany ny birao fandatsaham-bato. Ny fizotran'ny latsabato, iza no manana zo hifidy sy andatsabato amin'ny alatsinainy. Ny mpifidy rehetra izay voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ka mitondra fanamarina kara-panondrom-pirenena na permis de conduire na passeport, izay no afaka mandatsabato amin'ny alatsinainy. Noho izany ireo rehetra izay tsy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana, ireo rehetra na voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana azafaty tsy mitondra ny kara-panondrom-pirenena amin'ny andron'ny alatsinainy io dia tsy manana zo andatsabato raha tsy ireto manaraka ireto ihany. Voalohany, mpiasa mpanjakana izay mamita iraka, mpiasa ny seni mamita iraka, ny kandida, ny délégué ny kandida, ny mpanaramaso ny fifidianana. Zao nefa ny tsara ho marina
tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia afaka nandatsabato avokoa ireo olona rehetra ireo tany amin'ny toerana izay nanaovany ny iraka ho ataony manerana ny Madagasikara, satria dia farim-pifidianana iray Madagasikara ray manontolo. Fa amin'izao kosa dia na ny mpiasam-panjakana manao mamita iraka, na ny mpiasan'ny CENI, zay olona rehetra mamita iraka, ka raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay circonscription électorale isoratany anarana no amin'ny tany iraka, dia tsy mahazo mifidy ihany koa izy. Ohatra, za zao dia olon'ny CENI tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amita iraka any Ambovombe, dia afaka mifidy any Ambovombe aho rehefa mampiseho ny ordre de mission sy ny kara-pifidianana. Fa amin'ity kosa, satria za misoratra ao anatin'ny circonscription électorale n'Antananarivo fahadimy, dia na dia mpiasan'ny CENI ara ka mamita iraka any Ambovombe, dia satria aty amin'ny circonscription n'Antananarivo fahadimy no misoratra, dia tsy mahazo mifidy any Ambovombe na dia mitondra ordre de mission mazava tsara sy kara-pifidianana mazava tsara. Zay zavatra zay zany dia tsara ho marina fa tsy misy olona afaka mifidy ivelan'ny circonscription électorale zay soratany anarana, na mpiasam-panjakana manao mission, na observateur mpanaramason'ny fifidianana, na iza afa-tsy ny candidat irery ihany. Ny candidat kosa na misoratra aty Antananarivo ary izy ka nilatsaka any Ambovombe dia afaka mifidy ao amin'izay toerana ilatsana. Tsy ekena zany ny fahafahan'ny olona mifidy raha ohatra ka misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izy ka kara-pifidianana fotsiny no entiny, na misoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana izy fa tsy mitondra ny kara-panondrom-pirenena fa misy vavolombelona na misy dika mitovy ny kara-panondrom-pirenena na misy fanamarinana hafa. Ny fizotra ny latsabato, ny fizotra ny latsabato dia toy izao no tsy maintsy ho araha. Tsara aloha ny mampafantaritsika fa ny lisam-pifidianana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao dia toy izao. Tsy mitovy tamin'ny lisam-pifidianana izay fampiasantsika amin'ny fifidianana hatramin'izay teto amin'ny tany sy ny firenena, ka mampiasa an'ilay antsoina hoe papier listing. Fa noho ny lafin'ny teknika, noho ny lafin'ny ara-potoana, noho ny lafin'ny ara-bola, noho ny lafin'ny ara-pitaovana, dia nataontsika amina papier A4 toy izao ny lisam-pifidianana. Ka misy karazany telo an'izany. Ray ity lisam-pifidianana izay fijerena ny anaran'ny mpifidy eo ivelan'ny birao fandatsaham-bato. Io zany hitanareo tsy misy kazy fanaovana sonia ary amin'ny farany, fa fijerena ny anarana fotsiny io hoe ao anaty lista ve ka iroso hivitra ao anatin'ny birao fandatsaham-bato sa tsy. Ohatr'izao ny endriny. Ny faharoa dia ity lisam-pifidianana izay misy an'ireto kazy anankiroa farany reto fanaovana sonia rehefa avy mandatsabato ny mpifidy. Ny ray anaovan'ny mpifidy sonia rehefa avy nandatsabato, ny ray anaovan'ilay sekretera ny birao fandatsaham-bato sonia ihany koa. Ary ny fahatelo farany dia ity izay anaovana ny lisam-pifidianana tovany rajout, araka ny voalazako teo, raha misy ny mpiasam-panjakana manao mamita iraka, manao mission ao amin'ny circonscription électorale ihany, fa tsy ao amin'ilay fokontany nisoratany, tsy ao amin'ilay commune nisoratany fa any amin'ny commune hafa, fa ao anatin'ilay district ihany, dia afaka mifidy izy, dia atovana ny anarana rehefa mampiseho ny ordre de mission sy ny kara-panondrony ary ny kara-pifidianany dia soratana eto izay zavatra izay. Ny fizotran'ny latsabato ary tonga ny mpifidy dia ny voalohany atao jerena ny akibetanany akavia sao dia efa misy ny rano mainty. Vity zay dia miroso makeo amin'ilay tompon'andraikitra voalohany mitazona ny lisam-pifidianana fijerena sy fanamarinana ny anaran'ny mpifidy ity. Eo izy mamoaka ny kara-panondrony
ary dia mijery ny anarana atao anatin'ny lisam-pifidianana. Raha atao anatin'ny lisam-pifidianana izy dia miroso makeo amin'ny toerana akana ny bulletin atokana. Izy karazany telo ny bulletin atokana ho hitantsika manerana ny nosy arakaraky ny isan'ny candidat ao anatin'ilay farim-pifidianana. Raha ohatra ilay district candidat eo anelanelany 2 ka hatramin'ny 5 no milatsaka ho fidiana ao aminy, dia bulletin atokana amin'ny endrika A5 toy izao no hitantsika ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Raha ohatra ka nisan'ny candidat eo anelanelany 4 ka hatramin'ny 12, dia bulletin atokana A4 toy izao no hitantsika ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Raha ohatra ka candidat mihoatra ny 12, zany hoe manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 9, satria ny ambatona zaka ny betsaka indrindra 9, dia bulletin atokana amin'ny endriny A3 toy izao no ho hitantsika. Rehefa azo miary ilay bulletin atokana, dia hamarinina tsara fa misy soni anankiroa ato amin'ny lamosiny ilay bulletin atokana. Hamarinina ilay candidat, hamarinina ilay fidy. Rehefa vita ny fanamarinana an'izay, dia miroso izy makao amin'ny isoloir na ilay antsoina hoe trano fitokana. Ao izy no mameno ny safidy. Ka ny safidy amin'ity indray mitoraka ity dia atao amin'ny endrika anankiroa, na amin'ny alalan'ny peny, tsy feutre, tsy marqueur, fa stylo tsotra ary manga ny lokony. Na amin'izay no anaovana an'ilay safidy amin'ny alalan'ny tanana vokovoko, na rehefa tsy te hampiasa an'ilay stylo dia amin'ny alalan'ny petatondro. Tsy ampiasaina intsony zany amin'ity fifidianana ity ilay fitomboka nampiasaintsika tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Raha tsy tokony ahitana n'intsony zany any amin'ny birao fandatsaham-bato amin'ny androny alatsinainy. Ny rehefa vita ny fanehoan'ny mpifidy ny safidy ao amin'ny isoloir, dia mivoaka izy manantona ny vata mangarahara. Ny atao eo ialana amin'izay mety hosoka rehetra efa homanin'ny sasany amin'izao fotoana izao, dia nomena toromarika ny filohan'ny birao fandatsaham-bato rehetra manerana ny nosy may, ka tsy misy vato azo alatsaka ao anatin'ny vata mangarahara raha tsy vita fanamarinana mazava tsara. Ny fanamarinana tianao resahana dia izao: tsy maintsy atoro ny filohan'ny birao fandatsaham-bato ny bulletin atokana. Zavatra roa no hamarinina amin'izay. Voalohany, tokana tokoa ilay bulletin izay alatsaka. Faharoa, misy sonia anankiroa ny mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato tokoa ve ilay bulletin alatsaka, mba hialana amin'izay bulletin diso na osoka mety hitranga sy hiainga avy any ivelany. Rehefa azo antoky ny filohan'ny birao fandatsaham-bato fa tena bulletin tokana tokoa io ary misy soni tokoa, dia vao marina zany fa avy ato amin'ity birao fandatsaham-bato ity tokoa, zay vao sokafana ny vata ary afaka mandatsaka ny fidy. Rehefa vita zay dia miroso manao soni eo amin'ilay listra faharoa, izay fanaovana sonia rehefa avy nandatsabato, ary manisy an'ilay rano mainty tsy maty vonoiny amin'ny ankiby be tanana akavia, ary dia mamerina maka an'ilay karapanondro, dia vita ny latsabato. Ny fanisam-bato dia tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato ihany. Ny fanisam-bato dia ampahabe maso, tsy maintsy azon'ny fidy rehetra, ny soloteny ny candidat rehetra, ny mpanara-maso ny fifidianana rehetra atre, ary vakina amin'ny feo avo sy soratana mazava eny amin'ny solaitrabe. Tsy maintsy mandray fepetra zany ny mpikambana birao fandatsaham-bato rehetra
hapazava anio fanisambato io mba hialantsika amin'ny fitarainana rehetra zay nitranga tamin'ny fifidianana lasa teo aloha. Ny délégué ny candidat no manendry ny mpanisa vato. Ny antony dia mba hisiny le mangarahara. Aleo tsy ny olon'ny seni, tsy ny mpikambana birao fandatsaham-bato, fa ny délégué mihitsy no manendry ny mpanisa vato mba hialana amin'ny hoe tsy hita akory ny tena safidiny olona fa dia atao amina fomba manjavozavo dia tononona fotsiny zay numéro tiana tononona eo. Ny solotenan'ny candidat mihitsy no manendry ny mpanisa vato. Ny famenona ny fitanana an-tsoratra rehefa vita ny fanisam-bato dia tsy maintsy fenona eo no eo ao anatin'ny birao fandatsaham-bato ihany atrehiny rehetra tsy akanavaka ny fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana procès verbal tsy maintsy fenona eo no eo. Misy takelaka efatra amby roapolo ny procès verbal ohatran'izao takelaka efatra amby roapolo procès verbal autocopiant zany hoe mameno eto ianao manoratra dia tonga dia hita ao amin'ny manaraka. Dia ny famenonantia imbalo mameno satria telo sosony mandeha fenona indray mandeha. Ny zavatra marina dia zao ny famenona ny fitanana an-tsoratra dia tsy maintsy farafakely misy soni anankitelo ny mpikambana birao fandatsaham-bato ary mahazo sosony amin'ity fitanana an-tsoratra ety avokoa ny délégué ny candidat rehetra ny mpanaramaso ny fifidianana. Zany no atao dia mba iarovana hatrany an'ilay mangarahara. Ny fanantenana ny voka-pifidianana any amin'ny SRMV na ny sampana mpanisa vato rehefa vita ny famenona ny procès verbal nahazo ny anjarany avokoa ny mpanaramaso ny fifidianana ny délégué ny candidat sy ny sisa dia ny anjaran'ny SRMV ny CENI ny an'ny fanjakana ny an'ny ACC dia tsy maintsy ately. Ny tompona andraikitra n'izay fanantenana ny voka-pifidianana izay dia ny filohan'ny birao fandatsaham-bato, ny filohan'ny solotenan'ny CENI ny anivon'ny commune ary ny filohan'ny fokotany. Azo ny rehetra atao ihany koa nefa ary entanina ny rehetra anao an'izany anaraka ny voka-pifidianana iny mandra-pahatongany eny anivon'ny SRMV mba hialana amin'ny aya. Fahatelo mialohan'ny farany ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Misy sehatra anankiroa mikirakira an'izay voka-pifidianana izay. Voalohany eny anivon'ny sampana mpanisa vato eny anivon'ny district na ny SRMV. Io dia ahitana olona 5 ao anatiny io SRMV io. Mpitsara no filohany io ary raha amin'ny district tsy misy mpitsara dia mpiasa-panjakana sokajy mpiasa-panjakana ambony no filohany zany SRMV zany. Rehefa tonga ny voka-pifidianana rehetra avy any amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra ao anatin'ilay district tonga eo amin'ny SRMV, ny asan'ilay SRMV dia ny mijery ny manango ny voka-pifidianana rehetra isaky ny birao fandatsaham-bato ao anatin'ny district. Ka ny zavatra ataony dia mijery ny procès verbal rehetra sao dia misy diso mikajy na misy tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Na izany aza nefa na mahita diso izy na mahita tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy dia tsy mahazo manova na manitsy ny eny anivon'ny SRMV fa manao izy fitanana an-tsoratra procès verbal milaza fa ny kajy nataon'ny mpikambana tamin'ny birao fandatsaham-bato tatsy dia misy fahadosoana, ny zavatra tatsy dia misy tsy fanaran-dalàna.
izay fitanana an-tsoratra zay no ataony ka alefany makaty amin'ny CENI. Eny anivon'ny SRMV rehefa vita ny asa dia manao izy fitanana an-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana ao anatin'ny commune rehetra ao anatin'le district ary dia alefany aty amin'ny CENI. 5 andro no iandrasan'ny eny anivon'ny SRMV ny vokatra rehetra avy any amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra mba ho tonga eo aminy, zany hoe hatramin'ny voalohany volana jiona ho avy izao. Izay voka-pifidianana rehetra zany ka tsy tonga eny anivon'ny SRMV eny amin'ny district ny voalohany volana jiona ho avy izao 5 andro aoriana fifidianana dia hosokajiana toy ny tsy nisy ka dia manao an'ilay antsoina hoe fitanana an-tsoratra ho fahitana fototra ny tsy fisian'ny fifidianana na procès verbal de carence ny SRMV ao amin'ilay district ary dia zay PV de carence zay no alefa aty amin'ny CENI. Manomboka ny faharoany volana jiona zany hoe 9 andro aty aorian'ny latsabato dia tokony efa ho tonga aty amin'ny CENI avokoa ny voka-pifidianana rehetra sy ny tatitry ny SRMV ary manomboka eo dia manana 5 andro ny CENI foibe hikirakirana ny voka-pifidianana. Inona ny zavatra hapetraksika zany amin'ity ho ao anatin' zay mangarahary zay amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Voalohany aloha, eny anivon'ny SRMV eny anivon'ny district dia afaka mijery ny procès verbal isaky ny birao fandatsaham-bato eny anivon'ny CED commission électorale du district ny candidat tsirairay avy. Afaka ny mahazo ny procès verbal mirakitra ny asan'ny SRMV ny solotena ny candidat tsirairay avy eny anivon'ny district zay. Aty amin'ny foibe dia hisy écran géant anaky hapetraka eo amin'ny tokotany malalaky ny CENI ao alarobia ka hamoahana voka-pifidianana isaky ny faritany ka ny voka-pifidianana avoaka eo dia voka-pifidianana isaky ny district zany hoe ho an'ny faritany tuliara ohatra dia ny roso mandeha eo avokoa ny voka-pifidianana amin'ny district rehetra ao anatin'ny faritany tuliara. Dia ato ohatra ny faritany Antananarivo ny roso eo avokoa ny voka-pifidianana rehetra ao anatin'ny district ny faritany Antananarivo. Dia toy izay avokoa ireo takelaka N lehibe anehoana ny voka-pifidianana. Ankoatran'izay dia misy ora telo omeny CENI ahafahany zay rehetra tea azo ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato amin'ny 9 ora maray, amin'ny 12 ora atoandro ary amin'ny 9 ora hariva. Amin'izay fotoana telo zay no andraisana antsika mpanao gazety, andraisana ny solotenan'ny candidat, andraisana ny mparanamason'ny fifidianana raha te haka vokatra feno isaky ny birao fandatsaham-bato izy. Ny famoahana ny vokatra feno vonjomaika ho ataon'ny CENI dia eritreretina ho ataony fa 5 ny volana jiona ho avy izao. Farany ary inona no fepetra ho raisina amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao ny amin'ny resaka fampitahana ny voka-pifidianana. Araka ny voalazan'ny 2/20 ao amin'ny lalam-pifidianana dia zony ny candidat sy ny mpanohana azy ny mangataka hanao fampitahana ny fitanana an-tsoratra ny voka-pifidianana raha misy ny mampiahiahy azy. Zao araka zany ny fepetra no raisin'ny CENI. Tsy systématique ny anaovana ny fampitahana ary zany dia mifanaraka amin'ny lalàna. Fa manao fangatahana an-tsoratra ny candidat na ny solotena ny candidat zay nazy fahefana amin'izany hangataka ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra. Izay fangatahana izay dia ampiarahana amin'ireo fitanana an-tsoratra
zay tiany hanaovana fampitahana ary dia aterina eny amin'ny seni ary 420 ora aorian'izay azahoan'ny seni an'izay fangatahana zay dia mamaly ny seni na ho atao ilay fampitahana na tsy misy antony tokony hanaovana an'ilay fampitahana. Apetraka ao anatin'ilay fangatahana ny antony na tonga an'ilay kandida na solotenan'ny kandida mangataka an'ilay fampitahana. Nisy ve tsy fitoviana voka-pifidianana hitany tamin'ny fijereny ny voka-pifidianana teo amin'ny seni? Sa nisy ve ny fihetsika nampiayay azy tao amin'ny birao fandatsaham-bato na tamin'ny fanaterana ny voka-pifidianana ka mahatonga azy angataka an'ilay fampitahana ny voka-pifidianana mba hialana amin'ny ayay? Tsy maintsy atao mazava tsara izay antony izay ary zay ihany koa ny voalazan'ny lalàna. Ny fampitahana dia azo atao amin'ny toerana telo samihafa. Voalohany, eny anivon'ny rantsamangaikan'ny senia, eny anivon'ny district. Faharoa, fampitahana azo atao ihany koa aty anivon'ny seni Foibea eto Antananarivo. Ary ny fahatelo, fampitahana azo atao any anivon'ny fitsarana mahefa, zany hoe fitsarana avy momba lalam-panorenana raha ohatra ka ty fifidianana solombavam-bahoaka tia no horesantsika. Rehefa vita ny fampitahana ny fitarana an-tsoratra dia tsy maintsy hisy ny procès verbal atao ilazana ny zavatra hita teo. Tsy nitovy tokoa ve ny PV sa nitovy ny PV. Ary zay fitarana an-tsoratra zay no ampiarahan'ny seni amin'ny voka-pifidianana ka halefa eny anivon'ny RCC satria io fitsarana io ihany no manana fahefana amin'ny fanitsina na fanafoanana ny voka-pifidianana iray. Eto zany tsika dia sao dia iresaka ny hoe rehefa hita fa tsy mitovy ilay voka-pifidianana dia tonga dia manova ny seni. Ny SRMV ny seni Foibe dia tsy afaka ny manitsy na manova voka-pifidianana, fa rehefa mahita kosa zahay fa misy tsy mety dia manao fitarana an-tsoratra ary manao tatitra makany amin'ny fitarana avy momba lalam-panorenana ary dia izy no manitsy sy mandray ny fepetra rehetra manoloana an'izay zavatra hita fa tsy manaraka ny tokony ho izy izay. Ny zon'ny kandida tsara ny mampahafantatra an'ity zavatra afatra farany apetraka itya. Ho zon'ny kandida ho fampiarana ny mangarahara ialana amin'ny ahia rehetra izay mipetraka amin'izao ora vitsivitsy mialohan'ny latsabato zao ka andehanany feo maro ny amin'ny hoe hisy ny osoka, hisy ny alabato, hisy ny fanovana voka-pifidianana. Efa misy olona tiana olany apetraka sy ny sisa sy ny sisa. Ialana amin'izany rehetrarehetra zany dia manome toky anareo seni fa raha ohatra ka tena mizaka ny zono sy manatanteraka ny adidiny zay ho azavaintsika manaraka eto ny kandida sy ny solotenany tsirairay avy dia ho sarotra ny eritreretana misihany zany fanovana voka-pifidianana zany, zany osoko zany, zany alabato zany. Voalohany, zon'ny kandida ny hanany délégué ny kandida roa isaky ny birao fandatsaham-bato. Ireo délégué ny kandida ireo dia manana zofeny anaramaso zay rehetra mitranga ao anatin'ny birao fandatsaham-bato mandritry ny fandatsaham-bato, mandritry ny fanisam-bato, mandritry ny famenonan'ny PV ary mandritry ny fanaterana ny voka-pifidianana any amin'ny SRMV. Raha tena manatotosany adidiny eo ny délégué ny kandida aiza ny mety isiny ny alabato amin'ny hoandro pifidianana io. Faharoa, manana zo anana solotena hanaramaso ny asan'ny SRMV ihany koa ny kandida tsirairay avy. Entaninay zany ny kandida anendry olona mba anaramaso, manana zo hanana procès verbal hatrany amin'ny bureau fandatsaham-bato, hatreo amin'ny SRMV ny solotenan'ny kandida. Manana zo ihany koa ny kandida hanaramaso ao alarobia amin'izany rehetrarehetra ny resantsika zany amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ary farany, manana zo
ny kandida na sotenany hangataka ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra raha misy ny mampiahiahy azy. Ary manana zo ny kandida ametraka fitoriana raha ohatra ka tena voapirofony amin'ireo zo ananany rehetra ireo, ananany pirofo ahitany vavolombelona fa nisy tokoa ny tsy fanarahan-dalana. Raha samy manatanteraka mizaka n'izay zo sy manatosany adidin'izay ny kandida tsirairay avy amin'ny sehatra aiza manomboka hatrany amin'ny birao fandatsaham-bato ka hatraty amin'ny senifobea aiza amin'izay sehatra izay no mety iovan'ny voka-pifidianana ka andehanany resaka maro fa mety hisy ny tsy fanarahan-dalana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mirary fiafarany ny fampielezan-kevitra feno fahombiazana sy ao anatin'ny filaminana ho an'ny kandida rehetra sy ny mpanohana azy avy rahampitso ny seni. Mirary ihany koa andro fahanginana hatokana ho fisainana ho an'ny mpifidy rehetra ny andro ny alahady, ary mirary ny mpisehatra ho amin'ny fifidianana rehetra mba anao ny adidiny feno sy tanteraka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Antotanisa farany ary efa haitsika aloha ny isan'ny solombavam-bahoaka fidiana raiky amin'ny 50 isan'ny farim-pifidianana 7 ny isan'ny fidy manerana nosy 470 sy 2 sy 3 hetsy sy 10 tapitrisa 10,302,194 nahitana fitombony zany a 388,595, zany hoe fitombony 3,7 isanjato raha oharina tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 20 sy 2 birao fandatsaham-bato 20 sy 300 sy 10,000 sy 25,388 nahitana fitombony zany 4 sy 500 raha oharina tamin'ny taona 20 sy 2. Ny isan'ny kandida 10 sy 700 ny isan'ny kandida tany am-piandohany, ny 4 tamin'ireo any am-ponja amin'izao antsika amin'ny teny zao: ny kandida iray ao fandrina, ny kandida iray ao ifanadiana, ny kandida iray any tsara-tanàna, ny kandida iray any mahapa. No ny lafiny mahavoaroroy azy ireo ara-pitsarana ny mahatonga azy ireo voatazo namponja vonjomaika mandraky ty androany. 2 amin'ireo kandida ireo nodimatry: kandida iray tany tsara-tanàna, kandida iray tany feno arivobe. Ny teti-bolana ampiasaina 2,30 lavitrisa ariary 32 milliards d'ariary miampy ny vola tao amin'ny tahirim-bola sasena. Ny kandida nanendry trésorier hatramin'ny omaly arivo 400 amin'ireo 10 sy 700. Ny 2,7 sy 300 amin'ireo dia efa nalefanay any amin'ny Vaumiera misahana ny fanaraha-maso, ny famatsim-bola, ny fiainana ara-politika eto Madagasikara. Ny 20 zany dia ho alefanay androany. 400 amin'ireo kandida 10 sy 700 no mba nanendry ny mpitantsoratry ny kandida hatramintsika amin'ny teny androany zao 20 ora 4 ora mialohan'ny ataperan'ny fampielezan-kevitra. Zay ngamba ny antotanisa azo mena